faly miarabantsika tsiraray avy indray ao anatin'izao mofo dimy misy hazandrano roa izao. Amaky ny teny avy hatrany tsika ao amin'ny filazantsarany Jaune toko faharoa, Jaune toko faharoa andimy voalohany ka hatramin'ny faha 1 ambin'ny 10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galily, ary taony renin' Jesosy, ary Jesosy sy ny mpianany koa dia natsoina ho amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin' Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Ary hoy Jesosy taminy, raha vehivavy no mifaninona akory izaso ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy siny vato enina malany roa indroa na intelo ny vata firikina avy mipetraka teo amin'ny fanadiovana araka ny fanaon'ny jiosy. Ary hoy Jesosy taminy, fenoy rano ny siny, dia fenony hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka ento eo amin'ny mpandahatra amin'ny fanasana, dia nentiny izany. Ary nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay niaviany, fa ny mpanompo izay nanovo ny rano no nahalala, dia niantso ny mpampakatra izy, ka nanao taminy hoe, araky ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha, ary rehefa misotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa, fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Zay zany le tantara, mety efa harenareo ihany io, ary raha mety mbola vaovao aminao dia tiana manamarika zany fa araka ny voalazan'ny soratra masina dia io no fahagagana voalohany nataon'i Jesosy Kristy, nanovany rano ho divay. Jesosy Kristy izay mijanona ao amin'izay tena nanirahana azy foana, na dia anatin'ny fampakaram-bady areto manatrika fampakaram-bady izy dia mipetraka foana ny maha Jesosy Kristy anazy, satria ny anarany hoe Jesosy zay araka ny voalazan'ny soratra masina, ny filazan'ilay anjely tamin'ny Josefa tamin'izany dia hoe, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy, fa izy no hanavaka ny olona ho amin'ny fahotany. Mateo toko voalohany 1:20 misy an'izay. Izy no hanafaka ny olona ho amin'ny fahotany, ary na dia vao nanomboka ary teto dia mipetraka foana izay hafatra zay, ary tsy niova tamin'izay mihitsy Jesosy Kristy, satria izay no iraka nitanterahany ety ambonin'ny tany. Raha verentsika vetivety ny tantara izay vakitsika teo dia izao, lany ny divay, nefa mety mbola nitady divay ngamba ny olona, ranom-boaloboka moa izy tamin'izany zany, dia lasa ny renin'i Jesosy nanantona anazy, lany ny divay. Dia hoy Jesosy Kristy hoe, mbola tsy tonga ny fotoako. Dia nefa rehefa mandinika tsika, hoy Maria tamin'ilay mpanompo hoe, ataovy izay asaina ataonareo, dia ento koa Jesosy tokoa fa avy any, dia tonga dia niditra tamin'ilay dingana hoe amin'ilay fanovozana ny rano zany. Ny lesona anankiray tsoahana voalohany zany eto dia izao hoe, ny fotoanan'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa misy olona anankiray miteny aminao akory tonga dia iny ianao fa miazakazaka hoe andeha atao zay, fa na Jesosy Kristy ary dia niandry fotoana izy hoe eto ny taopom-men'Andriamanitra, dia zay izy vao miditra anatin'ilay izy. Eto zao mifanakaiky kely le fotoana, vao eo izy niteny hoe mbola tsy tonga amin'ny fotoana, nefa rehefa avy eo tonga dia efa tonga indray zany le fotoana, matoa tonga dia miditra ato anatin'ilay izy. Dia ny zavatra tsoahana anatin'izany dia zava-dehibe ny fiainontsika ny bitsika ny fanahy masina. Zava-dehibe zay tsika vao miditra ao amin'izay dingana tokony atao. Misy fotoana mizara tena ianao tokony tonga dia atao, nefa ianao mbola miandriandry dia tonga dia taraiky ianao amin'izay. Misy fotoana nandalo an'izany. Misy fotoana koa nefa tena hoe asain'ny tompo miandry ianao dia mila mahandry. Misy fotoana narary Lazarosy dia henon'i Jesosy Kristy zany fa mbola nijanona tany amin'ny toerana nisy anazy ihany izy. Naharitra andro vitsivitsy izay vao nandeha, maty misy moa Lazarosy rehefa avy eo, fantatsika ny tantara. Zay izy vao nandeha nakany. Nisy antony moa nataona azy niandry ohatran'izay, satria hatsangany Lazarosy rehefa avy eo.
Fa misy fotoana koa nisy fotoana zanaka vaviny Jairo narary mafy. De vao nidina ny lakana Jesosy Kristy de tonga de niteny taminy dadan'i Jairo zany hoe ndao any an-trano fa marary mafy ny zanako. Tonga de lasa Jesosy Kristy nandeha. Mila mianatra miaino zany tsika. Ary ahoana moa fomba ahafahantsika miaino? Zay ny tena zava-dehibe koa ngamba tena mila hoe apetraka tsara. Fa zao mila tena hoe tena milona ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra foana tsika. Mila tena hoe manana fo miandry, miaino, tena miaino ny tompo. Zao voalazan'ny Romana 9:15 hoe fa zay araka ny nofo de mihevitra zay zavatry ny nofo, fa zay araka ny fanahy kosa de mihevitra zay zavatry ny fanahy. Ny olona fa nateraka indray fa nandalo fibebahana marina de mihevitra ny zavatry ny fanahy. Mihevitra ozy zay zavatry ny fanahy, zany hoe le mihevitra zany tena hoe tena mandalina, tena ohatrany hoe linany am'zany ary tena te hikarokarokany am'zany. Mila mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, mila mazoto mivavaka, mila miresaka amin'ny tompo amin'ny fomba, amin'ny lalan'ny mivavaka, amin'ny lalan'ny faneraserahana aminy, amin'ny lalan'ny teniny. Mila tena ao anatin'izany foana. Ary mandinika tsika fiainan'i Jesosy Kristy vao maraina izy de lasa izy mandeha mitokana mivavaka, manokana fotoana mihitsy izy ifampiresahana amin'ny any ambony. Zany no mahatonga anazy na de hoe sady zato sandato Andriamanitra izy zato sandato olona izy tety ambonin'ny tany de nasehony mihitsy manofo azy hoe zay ny zavatra tena tokony atao. Fa rehefa nandeha le tantara de zao iny kosa ary fa nitsangana Jesosy Kristy de lasa izy nakeo am'le mpanompo de zao izy tovozy asivo rano izy ao anatin'ireo siny reo. Tiana manamarika fa reto siny ngeza be reto misy any amin'ny 100 litra ny anankiray de fa sy narano fidiovany jiosy tam'zany. Somary efa famantarana kely koa zany fa tena alohan'ny idirana midingana manaraka de tena mila mandalo fanadiovana koa ny olona, mila mandalo fibebahana ny olona. Zay vao tonga am'izay dingana tiany tompo ikendrena anazy. Mila mandalo fibebahana marina. Ary eto de rehefa nasaina ny fenona ny siny be de ny fenona hatrany amin'olona zany. Verina am'le andinitsotra masina vakitsika teo ihany hoe zay araka ny fanahy de mihevitra ny zavatra araka ny fanahy. De tena zany mihitsy, tena maharitra firinana anatin'ny ray andro no mamaky ny teny soatra masina, manokana fotoana ivavahana. Ary amin'ny fotoana rehetrarehetra iainanao mba tena miresaka amin'ny fanahy masina ve ianao, mba te hiresaka aminao foana koa izy. Fa eto de mampiseho zany tena fenona hatrany amin'olony mihitsy. Ny anjarantsika de ny mameno. Misy fahalalana mety ho azo. Fahalalana tsy mitondra makaiza, fa misaintsaina izany ianao de lasa midina lasa mifinoana anatinao zay. Fa avy eo kosa ny anjaran'i Jesosy Kristy de nanovan'le rano ho divay. Rehefa mankatoa zany ianao manaiky feno ianao ary ny anjaranao miezaka ny feno ny zava-panahy ao anatinao de anjaran'Andriamanitra am'izay no manova azy ho divay. Rehefa mivoaka am'izay le divay avy eo, mivoaka am'izay le ranom-boaloboka avy eo de gaga le mpikarakara ny fanasana ary ny teny misy hoe mandraka ankehitriny izy de zay tsara foana navoaka anareo matsy le tena ny tompo-panasana zany io. Zany rehefa Jesosy Kristy tsika fiainana be dehibe. Misy fotoana mandalo fizahan-toetra, misy fotoana mandalo ady, misy fotoana tena mila mijoro, tena mila entitra mihitsy. Fa zao rehefa tena mazoto tsika mandray, mangetaeta tsika no fenoana, dia ho fenoana ary rehefa avy eo anjaran'Andriamanitra manova an'ilay rano ho divay. Zao nataon'i Jesosy Kristy Matthieu 5:5 sambatra ny noana sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no vokizana. Aoka ho mangetaeta ny fahamarinana, aoka ho noana ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra isan'andro isika. De vitanao fa Andriamanitra ny manova fa ny anjarantsika ny mandray. Zay ary niafatra androany tahiny Jesosy daholo. Veloma tompoko.